mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmarabantsika levako malalatra ity sabotsy fahaefatry ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika ity dia ny bokin'ny Joba. Joba toko fahaenina amby telopolo, andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Joba toko fahaenina amby telopolo, andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy, ary tsy hitaisa ny taonany, fa mampisavoana ny rano izy dia milatsaka oran'orana amanjaviny reny, izay ahidin'ny rahona ka halatsany amin'ny olona marobe. Ary koa iza moa no mahalala ny amin'ny velatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao andainy, indro mamelatra ny fahazavany eo amboniny izy ary manao ny fanamban'ny ranomasina ho firakofany, fa ireny zavatra ireny no hitsaran'ny firenena sady hanomezany hanina betsaka. Mifono fahazavana ny tanany ary baikony iny mba ahavo ny fahavalony. Ny fikotrokotrony dia manambara azy ary ny omby amanondroko aza milaza ny afidy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina eto am-piaradantsika ity rehefa malala dia teny izay nataon'ny Elio. Elio ny hevitry ny teny hoe Elio dia Andriamanitra no izy. Teny izay nanelanelana ny ady hevitra lava teo amin'ny Joba sy reto namany telo lahy. Fantatsika ny tantara fa i Joba dia nananamana telo lahy. Rehefa nandalo fizaham-toetra Joba, nandalo zavatsarotra, dia tonga ireo naman'i Joba, izy telo lahy zany, Elifaza, Bildad ary Zofara. Tonga nampahireny Joba tahaka ny fanaony sakaiza-dy rehetra. Dia nampahireny Joba, mipetraka niaraka orita amin'ny Joba tao anatin'ny fahorian'i Joba. Saingy rehefa nampahireziny izy telo lahy Joba, tamin'ny teny lava hitantsika ny fandahara-tenin'izy telo mirahalahy, dia tsy nandray mihitsy Joba, tsy nionony Joba. Tsy nionony Joba na dia teo ara ny teny mampahery satria tsy nampahireny Joba ilay teny. Satria teny izay mametraka ny Joba ho diso. Izy telo lahy dia niteny tamin'ny Joba manao hoe diso ianao Joba. Tsy misy olona mandalo zavatsarotra ohatranao zao ka tsy diso. Fa matoa anao mandalo fahoriana, maty zanaka, rava fananana, ankehitriny tototry ny vai, lozany namanao, avelan'ny olona ho irery, ny vadinao azy tia miatakataka aminao, dia aza miteny hoe tsy diso ianao. Fa matoa anao mandalo zavatsarotra ohatr'izao dia nisy fahadisoana nataonao mihitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Matoa anao avelan'Andriamanitra tahaka izao dia misy ratsy nataonao teo imason'Andriamanitra. Dia i Joba kosa itsakilana hoe tsy zany ka, za tsy nanota, tsy niala tamin'Andriamanitra, tsy nisy ratsy nataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia tsy manaiky ho diso eo anatrehanareo mihitsy aho. Ary dia ady hevitra lava tahaka izay no teto amin'ny Joba sy ireo namany telo lahy. Ary dia niditra an-tsehatra Elio aty amin'ny toko faharoa amby telopolo, dia niditra an-tsehatra Elio nanelanelana ireto ity ady hevitra ny fanaovan'i Joba sy ny namany telo lahy reto. Tanora dia tanora Elio. Elio dia zanaky Barakela hoy ny toko faharoa amby telopolo andiny faharoa. Tanora izy saingy nanana teny lava sy nananatra ireto efada efa lehilahy lehibe Joba sy Elifaza, Bildad ary Zofara. Mampatsiaro ny tantaran'ny Leucide. Leucide izay angano soratan'i Corneille any amin'ny taona fito amby telopolo sy eninjato sy arivo izay tadidin'ireo zokiray aman-dreny fony nianatra tany an-tsekoly. Ny teatra ny Leucide izay misy ankizy anankiroa nifankatia, Rodrigue sy Chimène. Rodrigue dia nafarandrainy, nafaran'ny Don Diego manao hoe mila mamaly faty ianao. Mila mamaly faty ianao noho ny tsy nety nataony Don Gomes tamiko izay rafozana ihany zany. Don Gomes dia rain'ny Chimène. Zany hoe ny rain'ilay olo tiany Rodrigue zany no tsy maintsy
anaovan'ny Rodrigue Valfaty. Ary de le tantara moa nampalahelo satria voatery nisaraka mihitsy Chimène sy Rodrigue sy ny sisa rehetra lasa nisy olana fa lay votoata le tantara moa zany dia maneho ny mahazava-dehibe ny ray aman-dreny, ny aja na ny honneur, ny voninahitra ny fianakaviana, zay ny votoatan'ilay tantara. Inona ny zava-dehibe, ny devoir sa ny amour, ny fitiavana sa ny adidy, zany rehetra dia hita ao anatin'ity ity tantara na teatra na le Cid ity. Fa izay mampatsiaro an'ity tantarany Elio ity dia izy ny tanora kely mihitsy izy nefa nananatra ireto lehilahy lehibe teolojianina Elifaza Bildada Sofara. Raha mamaky ny tantara isika dia ny soratra isika amin'ny bokin'ny Joba zany de mahita fa mazava be ny teolojiany reto telo lahy reto. Teolojia zay miaro ny fahefan'Andriamanitra, teolojia zay miaro ny hoe ny fahamarinana amin'Andriamanitra. De eo koa ny teolojia ny Joba. Saingy iny nitsofoka tsehatra Elio. Mampatsiaro tsika teo lay teny Rodrigue manao hoe mais aux âmes bien-nées la valeur n'attend point le nombre des années. Zany hoe tanora Rodrigue saingy zao tsy hoe tanora de tsy manana fahendrena akory fa ny fahendrena, ny talenta dia tsy miandry ny fahabetsahany taona akory fa ny tanora dia afaka manana zay maha izy azy mihitsy. Ary de eto Elio de nampiseho an'izay toetra zay, nandresy lahatra ireto efatra amin'ny rahalahy teolojiana, i Joba, i Elifaza Bildada ary Sofara. Dia le mofinaina de andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo, telo amby telopolo dia tenin'ny Elio itsika teo. Alefa sara an-tsaina hoe eo amin'ny toerany Elio ianao, nangina foana zany Elio, nanatrika lay ady hevitra lavabe ny fanaovan'izy efa ta. Ary faran'izy de niditra tsehatra. Ary aveo de niditra tsehatra Andriamanitra. Ao aorianan'ny tenin'ny Elio, tanora, de niditra tsehatra Andriamanitra rehefa aveo ny tsara. Nanana zay lazainy aty amin'ny andininy fahavalo amby telopolo sy ny manaraka rehetra amin'ny bokin'ny Joba. Fa izay entina mampahatsika rehefa malala de ny tenin'ny Elio. Alefa sara an-tsaina tsika teo manao hoe manatrika olona enao miady hevitra lava momba an'Andriamanitra, momba ny iza ny marina, iza ny diso sy ny sisa rehetra. Fa ny tenin'ny Elio am'ty zara-mofinainy ity ho antsika de zao ry afaka malala. Andriamanitra de lehibe. Andriamanitra de lehibe Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ka mahafantatra ny tokony ataony, tsy atoronao am'izay lalana tokony alehany Andriamanitra. Zay amin'ny Elio. Raha mandalo zavatsarotra isika, raha mandalo zava-manahirana isika, de aza mieritreritra hanoro an'Andriamanitra ny vahaolana. Aza mieritreritra hoe Andriamanitra no atoronao ny vahaolana mety aminao. Aza mieritreritra hoe enao no lehibe no Andriamanitra ka hanoro an'Andriamanitra hoe ity ny tokony atao na ity ny tsy tokony atao Elio. Fa Andriamanitra nahazo zao rehetra zao. Lehibe Andriamanitra noho isika. Andininy fa 7 amby telopolo. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatra ny saitsika izy. Afako ndraindray tokonge isika. Ny fototry ny olana sy ny fototry ny fahotana eo amin'ny fiainantsika de ny tsy fahatakaratsika ny planin'Andriamanitra. Na ny marimarina kokoa ny tsy fanekentsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fandrandray tratry ny avy navikevitra isika ka mihevitra ny tenantsika ho lehibe no Andriamanitra. Ary io fakapanahy efa nahazo ny olombelona hatrany amin'ny bokin'ny Genesis. Lay te hitovy amin'Andriamanitra. Lay mihevitra ny tena ho maharani-tsaina, ho mahay, ho matanjaka, ho ambony no Andriamanitra. Ary dia naveriny Elio ao an-tsain'izy telo amin'ny rahalahy, Elifaza, Bildada, Sofara ary Joba koa aza, no aza donoina fa olombelona nareo. Aza donoina fa olombelona isika. Aza donoina fa voary isika. Aza donoina fa olona no ariana ihany isika. Tsy lehibe no lay paharetsika. Afako rehefa ao anatin'ny sarotra isika zay mety ho nahazo ny Joba, na rehefa ohatra koa hoe mety ho mampahery olona, de izao aza donoina amin'ny mampatsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra.
lehibe noho ny fahoritsika Andriamanitra ka hain'Andriamanitra mandresy ny fahoriana. Lehibe noho ny zavatsarotra lovantsika Andriamanitra ka hain'Andriamanitra mandresy zany. Fa ny faharoa zay afatrelio le avako malala dia ny fanetretena. Ny fahalehibiazan'Andriamanitra de mitaky fanetretena amintsika mpanompon'Andriamanitra. Ary izy telo mirahalahy reto zay amafisin'ny tenin'Andriamanitra, amafisin'Andriamanitra ao amin'ny toko 7:30 sy ny manaraka. No hoe tsy ampy fanetretena nareo telo mirahalahy. Tsy ny zava-dehibe tsy ny fahalalana. Ny antsoina hoe fivavahana tsy fahalalana akory ny voalohany amin'ny antsoina hoe fivavahana fa fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe fivavahana tsy fahalalana ny voalohany, tsy savoir ka fitanisana fahaizana filozofika na fahaizana tadiny-tsoatra masina be dehibe, tsy zay fivavahana amin'ny Elio fa zao fifandraisana amin'Andriamanitra ny voalohany atao hoe fivavahana. Ary ny olona mifandray amin'Andriamanitra de zao olona manana fanetretena. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra de finoana fa mahay ny zavatra rehetra izy. Rehefa malala am'izao taonjato iainantsika, taonjaton'ny fireharehan'ny nofo zay no iainantsika vanim-potoana ankehitriny, fotoanjaton'ny fireharehan'ny fahalalana sy ny siansa zay koa no hitantsika de lasa tsy ampy fanetretena isika. Ary rehefa tsy ampy fanetretena antsika de zao manjary misy antsana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka iverintsika fa takaritsika amin'ny sain'Andriamanitra. Tsy ry havako malala, takarina amin'ny finoan'Andriamanitra, takarina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mifandray amin'Andriamanitra amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana isika, vao mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana. Tsy ilaina akory ny fahalalana, mazava be mibokony ambolana, mazava be mibokony Jova, fa izao ny fahalalana mampieboebo ny zoatra masina. Tsy ratsy akory ny fahalalana, inona moa zay tsy manam-pahalalana, fa izao movenao tia an'Andriamanitra aloha ny zavatra rehetra. Move miorona aminao ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka rehefa tody zavatsarotra ianao de mahatoky hoe lay Andriamanitra tia ange na zavatra sarotra lalovako zao za tia an'Andriamanitra, za tsy miova amin'ny fitiavako an'Andriamanitra. Ary raha miorona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao de hoy Paoly manao hoe io zavatra rehetra io de manjary miara-miasa asoa. Re afako engany iorona am'zany teolojiany Elio zany ianao, mahatoky ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny farany am'zay afatrelio apahany am'ty rehetra ty moa de zao ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aty amin'ny teny 7:30 moa de asehony hoe na ny omby amanondry aza de milaza ny aviny. Na ny omby amanondry aza de milaza ny aviny. Jesoa mbola niteny ataontsika hoe mafimafy kokoa noho zay manao hoe ny vato aza afaka miantsoantso. Ary ny boky Nomery de mbola niteny amin'ny Balaka sy Balama hoe ny apondra aza de niteny. Zany hoe io Andriamanitra io de zao Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Raha tsika variana ao anatin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra lalovana, raha tsika variana ao anatin'ny fangirifiriana, ary raha tsisy olona mety mampahiry atsika mihitsy ary, fa ny olona andrasa atsika ampahiry atsika indraindray mandatsa atsika, indraindray maneso atsika, ny olona zay iverintsika ho akaiky atsika indraindray mety mandao, mety miova, dia manafatra eto Elio manao hoe Andriamanitra lay tsy miova, Andriamanitra lay tianao, ary hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa matoky azy. Lay dia zao Kristompo zay tompo sy mpamonjy ary tianao ane, zay efa niteny to amin'ny azo fijaliana manao hoe vita, ampahery atsika am'izay mety ho ady sarotra lalovantsika. Ivavaksika. Tompo am'zoranao zahay. Soranao noho ny amin'ny afatra ao zay mampahery anay fa ianao Andriamanitra de mahay ny zavatra rehetra. Ny fahalehibiazanao dia mandroaka ny tahotra ty anatinay. Ny fahalehibiazanao no mandroaka ny avinavina sy ny fireharehana ty anatinay. Ny fahalehibiazanao de mandroaka ny akamontsaina koa ty anatinay. Tompo de mivavaka aminao azahay. Ampaherezo
amin'ny fiainanay manokana, ahatsiarovanay fa ny fifandraisana aminao amin'ny finoana no mampiorona anay amin'ny fandresena. Misaotra Tompo am'izao faran'ny herinandro zao. Misaotra am'izay nitantananao anay tamin'ity herinandro ity, de ampaherezo zahay Tompo mba ho faly lalandava amin'ny fanarahana anao. Jereo ny tanindrazanay, hitanao reny. Ataovy mahita ny fahalebiazanao zay Tompo, ary ataovy mahay manetry teny eo anatrehanao miaiky fa inona moa ny zavatra tsy hainao. Mamelahany elokay vahoaka malagasy, mamelahany elokay am'izay rehetra mety ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, de mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay. Jereo koa zao tontolo zao Tompo, am'izao tsy fandriam-pahalemana eran-tany zao, meteza hamangy ny mpifanandrina mba hanjakany ny fandriam-pahalemana satria ny fiadanana no nakasitrahanao iainanay. Dia jereo ireo marary Jesoa sy trano, jereo ireo mananady am-pana any an-tokantrano any, ampaherezo de mametraka ny fiainanay tsiray avy eo am-pelantananao zay, mamakivaky zay herinandro vaovao menao anay manomboka raha-pito sady. Misaotra Jesoa. Amen.